Nampitaraina ny olona tamin'ny asabotsy teo ny fomba fizarana fanomezana avy any amin'ny BNGRC. Sandaina asa tana maro ny fanampiana ka ireo tena sabony indray no lasa natao ankilabao. Interview. Nareo zao anisan'ilay dobo misy tam'izao fandrinanay mbola ambony biriky. Dobo zany tsy maso le olona nampiasaindreo kanalina tamin'ny malo no amiandreo vary. Tena mahagaga ity. Zay aloha dia hiandry eto foana. Le olona le niasa kanalina hono no mahazo vary. Fa le zay tsy niasa kanalina zany kanefa zay dobo zay zany tsy mahazo. Fa zay ndray dia tsy ala eto miandry eto foana. Kanefa nahoana tsy misoratra anarana tany amin'ny fokotany sa hoe? Misoratra tany zay ka. Dia eo aloha ny chef fokotany? Hoe zay zany tsy mahazo fa zay tsy niasa kanalina tamin'ny malo. Ny vokovoko mena ny tompon'andraikitra tamin'ny fizarana teto, efa nisy ny lisitra izay avy any amin'ny fokotany teny ampelantanan'izy ireo. Izay trangona zany ka voasoratra anarana eo amin'ny fokotany rehefa natao ny recensement nihazo tao daholo rehetrarehetra ireo. Fa kosa misy mpanao asa tana maro. Mpanao asa tana maro zany misy ny ampahana amenany anazy dia misy koa ny fanampiny no nahatrabona anazy. Fa tsy maintsy mahazo daholo zany na eo fokotany efa ohatra hoe efa recensement misy eo fokotany moa ny fotony anaramaso an'ilay lista. Tonga maro ireo mponina eto Mahajanga vonona ny andray ny fanampiana. Raha ny antontanisy avoray avy any amin'ny faritra, 510 ny isan'ireo trapoina, 210 latsaka nefa no voasoratra anarana ho an'ny fizarana miaraka amin'ireo nanao ny asa tana maro.